Teny Ankorondrano dia tonga namaly ny fanasan'ny fikambanana Silamo Malagasy ny filohan'ny Repoblika ary nizarany ifitara tamin'ny pirahalahiana niaraka tamin'izy ireo ihany koa. Tsy vitan'izany ihany koa fa nanamafisany indray fa iray tsy mivaky ny Malagasy ary tsy azo salambazana. Niarahaba ampitiavana ireo mpino Silamo rehetra manerana ny nosy izay navita ny volana Ramadan ny tenany fotoana izay mampiatsiaha ny mahazava-dehibe ny fiainana ny fitiavana ary ny finoana ny fandavatena ny fankasitrahana indrindra ny firaisankina. Izany moa ny teny Ankorondrano izay nahatongavan'ny filohan'ny Repoblika namaly ny fanasan'ny fikambanana Silamo Malagasy. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika moa dia abonné vetivety alohan'ny chaîne-natsika ary asio j'aime ny vidéo indrindra aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne-natsika. Tsy miafina amintsika ary tsy zovena amintsika intsony fa dia anisan'ny tena nalaza ny andro omaly ny teny Analakely. Nanamafy ny hetsika ny mpivakotra amoron-dalana, nirohitra ny hazo ny lalana mankany amin'ny lapan'ny tanàna izy ireo ary niezaka nanakana ny mpitandro ny filaminana. Tsena ny mpivakotra amoron-dalana maro no noraven'ny kominina ny afaka omaly alina ary rehefa tonga ny fotoana voatondron'ny kominina hialany izy ireo amin'ny toerana. Nohon io fahatongavan'ny fotoana voatondron'ny kominina hialany izy ireo io no antony fihetsikehtsehana ary tena maro dia maro ny olona tazana teny Analakely indrindra ireo mpivarotra nanatanteraka izany fihetsikehtsehana izany. Ny zavatra tsy maintsy fantatra satria fahita matetika moa dia rehefa misy fihetsikehtsehana toy ireto dia tsy maintsy misy foana ny voasambotra. Raha araka ny vaovao izay hita moa dia olona iray no voasambotra nandritra ny hetsiky ny mpivarotra teny Analakely. Mbola resaka ity fihetsikehtsehana izay nataon'ny mpivarotra teny Analakely ity moa dia anisan'ny tena nalaza ity ramatoa hitantsika amin'ny sary izay mandohalika mafy mitalao ary mila vonjy. Fa ny tena nahavariana kely tamin'ny fanehoan-kevitra n'olona tao anatin'ny tambajotran-tserasera moa dia no hoe tsy anareo ihany ve ilay tsy nankatoa ny fitakiana izay nataon'ny collectif des candidats ireny hoy ireo sasany izay maneho ny hevitra manoloana ity olona mandongalitra sy ireo olona izay manao fihetsikehtsehana teny Analakely ity. Raha tsy ahivina moa ny tantara sy ny zava-nisy moa dia nandritra ny iny fitakiana izay nataon'ny collectif des candidats iny dia nisy ireo mpivarotra izay nilazany hoe avelao izahay anao ny hasanay andavanandro, avelao andeha ny fifidianana fa aza manakorontana ianareo satria misy fiantraikany amin'ny hasanay andavanandro. Anisany nandefa hafatra mevantana mentefa amin'ireo mpivarotra ihany koa moa i Andriamatoa Girivo Randrianarisoa. Fihetsiketsihan'ny mpivarotra etsy Analakely hoy i Girivo Randrianarisoa tao amin'ny pejiny hoe izay hifanarahanareo ao re tompoko, miverena indray amin'ny 7 makakoveta sy elobe sy mihogahoga. Eo ampiandrasana milahara varitsinjo ihany koa hoy hafatra izay nataony ity Girivo Randrianarisoa ity izay miantefa tanteraka amin'ireo mpivarotra eny Analakely. Manoloana ity fihetsiketsihan'ny mpivarotra teny Analakely ity moa dia tsy mipetrapotsiny anefa i ramatoa ben'ny tanàna ny Antananarivo tsy iza moa izany fa Harilala Ramanantsoa. Nisy ny fihaonana teo amin'ny ben'ny tanàna Harilala Ramanantsoa sy ireo mpivarotra izay nitokona ary nanambara moa ity ramatoa ben'ny tanàna Harilala Ramanantsoa ity ny hoe hisy ny toerana mahazaka mpivarotra 500 eo no eo anelanelan'ny esplanade sy ny pavillon. Tsy mandoa ho fantsena iray volana ireo mpivarotra ho fanazarana ireo mpividy. Amin'ny mahaben'ny tanàna ity ramatoa ity moa dia tsy maintsy mitady vahaolana izy ary tsy maintsy manakaiky ny vahoaka izay nifidy azy, ny vahoaka izay nametraka azy teo amin'ny toerana. Nisy moa ny solotenan'ny mpivarotra izay nihaona tamin'ny ben'ny tanàna Harilala Ramanantsoa taorian'ny zavaniseho teny Analakely. Zay moa ny zavatra nisy teny antoerana, zay moa ny mikasika ny fihetsikehtsehana koa dia tsy maintsy
fanambara izay satria anisan'ny vaovao tena nisy zany, anisan'ny vaovao marina ihany koa. Tsy vitan'izay moa dia hita fa tena nahoraka tao anatin'ny tambanjotra antserasera. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia ndeha ary sika hilazany zavatra hafa indray izay tokony ampahafantarina azy ireo rehetra izay tsara ho fantatra. Ity manaraka izay asiantsika resaka ity moa dia anisan'ny tena nahoraka sy niteraka resabe tao anatin'ny tambanjotrany sosialy ihany koa dia tsy maintsy zaraiko aminareo rehetra. Izy ity moa dia resaka Generaly Richard Ravalomanana. Generaly Richard Ravalomanana no anaran'ny toby itsy Ankadilalana. Nampitondraina ny anaran'ny Generaly Ravalomanana Richard ny tobiny gendarmerie am-pirenena itsy Ankadilalana. Filohany anterimeran'do olona amin'izao moa Generaly Richard Ravalomanana tsy misy tsy mahafantatra izany ary nitokanana ny omaly-maraina moa ity toby ity. Rehefa nivoaka tao anatin'ny tambanjotra sosialy moa io vaovao io dia tena niteraka resabe ary niteraka ady hevitra be deabe indrindra niteraka fanakianana be deabe ho azy. Ao moa ireo sasany izay maneho hevitra manao hoe ngatsy olona efa maty no ananganana ny zavatra toy izao, sa matahotra tsy ho tsaroana ianareo ka iny fa manandrantena hoy ireo olona sasany. Ny sasany raha teo moa dia tonga atramin'ny hoe mampalahelo ny firenena satria manao izay tianareo atao ianareo fa anareo ny tanàna. Amin'ny fotsy miangatra ary amin'ny fotony tanteraka no ilazako an'ity hoe ireo sasany izay maneho ny hevitra ianao dia tsy navita ny vitany ratsiraka ary tsy tia tanindrazana mihoatra ny filoha didy ratsiraka nefa maninona ratsiraka tsy misy any zavatra toy izao fa ianao indray no manandratena hoy ireo olona sasany izay maneho ny hevitra ao anatin'ny tambanjotra sosialy. Na zany na tsy zany anefa dia raha te izany tena marina amin'ity zavatra ity ary raha te izany ny fanazavana izay misimisy kokoa mahakasika an'ity zavatra ity dia manasa anareo rehetra mba hitsidika ny pejiny CRGN Antananarivo fa ao dia misy fanazavana maro mipototra ary misy fanazavana marina mikasika an'ity zavatra ity. Inoako maromarina kokoa fa rehefa avy namaky izany fanambarana na hoe publication izay nataon'ny CRGN Antananarivo zany ianareo dia ho azonareo maromarina kokoa ny antony izao zavatra izao ary ho ekenareo maromarina kokoa fa tena mendrika any Richard Ravalomanana izao zavamisy izao. Isika teo moa dia nilazalaza ny mikasika ny fihetsiketsehan'ny mpivarotra ary nilaza ny vahaolana izay nambarany ben'ny tanàna Ramatoa Harilala Ramanantsoa. Indrindra moa dia nilaza ny mikasika ny Generaly Richard Ravalomanana. Ajanona antsika hatreo koa moa ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitana haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misisisy tsy mijanona antsainky hiato. Zay fa tsy halavianay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy gaby oie tsao tsao amin'ny manaraka indray io.